hita maso fa nefa tsy takatry ny olombelona. Amin'ity silaka amin'ny 24 ity ataon'Andriamanitra amin'ny fiainanao lasa zava-miafina. Ny olona zao hitanao dia tsy afaka hazavainy ny momba anao, nefa ny tsolavin'ny zareo ilay zava-miafina misy eo amin'ny fiainanao. Amin'izao vanim-potoana izao noho izany te hanambaranao fa ny anarana vaovao dia manoatra no mpandresy, dia omenanao zany mandritra nyity silo 24 ity. Ny ataon'ny fanambarana dia manisy sary lenao vaovao, manisy sary anlenao vaovao atonga anao afantatra hoe izy ianao nefa tsy fantatrao. Ny fanambarana manapotika ny tsy fahalalana sy ireo langa rehetra izay nataon'ny devoly, dia atonga ny devoly hitsoaka tamin'ny fiainanao. Fantatrao rehefa mahazo fanambarana ianao, Satana dia miteny amin'ny tenany sy ireo mpiara-miasany fa tokony tsy hanantona anao. Rehefa miseho anao hitako ny devoly mitsoaka anao. Tsangana mitongotra raha manoatra no mpandresy ianao, dia teneny mafy hoe manoatra no mpandresy aho. Tika ianao manambara amin'ny vavanao, ny teny zavatra ratsy momba ny tenanao ianao taloha, ny tenanao hoe resy ny tenanao hoe raraka, ny tenanao hoe raraka, ny tenanao hoe napahorina, fa azao ambarao ny toerana vaovao hoe manoatra no mpandresy tsy maninona zavatra miseho manodidina anao, tsy zany zavatra ny tenenin'Andriamanitra. Tsy ho raisiko tsony langa izay nomeny devoly, fa ny zavatra lazain'Andriamanitra dia hafa. Ny zavatra ny tenenin'Andriamanitra dia manoatra no mpandresy inoko zany, ambarako zany, raisiko ny toerako vaovao, tsy afaka noresiny tsony fa andro vaovao an'andro any. Asandrato ny feo anao dia ambarao mazava tsara hoe izy ianao zao. Misaotra afafa amin'Andriamanitra ny tananao dia verenao amin'ny Jesosy amin'ny voninahitra. Isaory Andriamanitra, ataony sahady ianao ny amin'ny zavatra nataony taminao, tsy resiny tsony ianao fa efa manoatra no mpandresy ianao. Misaotra Tompo amin'ny anaran'ny saripidin'i Jesosy ny vavahantsika. Ara-bao ny olo akaikinao fa manoatra no mpandresy tokoa ane ianao. Rehefa ataonao zany dia mahazaho toerana. Ty ahafantarana ary mikaika mafy an'Andriamanitra. Ny amin'ilay tena avy any an-danitra teo, ty ahafantarana mafy fiderana ho an'Andriamanitra. Ho an'Andriamanitra rery any voninahitra mandrakizay. Zao fotoana ny vavolombelona ny silo. Tenany hoe fotoana ny fahombiazako, fotoana ny vavolombelona silo. Anisany vavolombelona 30 isa dia vitsivitsy ihany zany no raisitsika noho ny amin'ny fotoana.
mitiavatana mafy an Jesosy ianao a. Amen. Dia raina ny tompo. Silo 124 pasteur sy dia connaissy izany zareo. Famombana 120 taona izany ny mpitoan'Andriamanitra. Alleluia. Fatoto tsara ianao a. Tonga eto izay ankalaza ny fatokian'Andriamanitra sy ny fandresen'ny finoana teo amin'ny asany devolo. 2021 tokoa dia taona fitsindatena magaga ho anay a amin'ny mafianakaviana. Tsara ny Andriamanitrantsika ho an'ireo izay miandry azy. 2000 izy ny vady a 120 taona lasa izay ny andrandra ny ateraky ny kibo na izany aza mbola tsy izay no nitranga. Fa nytoina toko foana ny fatokian'ny tenin'Andriamanitra izay voasoratra tao amin'ny teniny. Nandeha niady tamin'ny fahafanjaza be dia be nataony devoly a. Lazany hoe tsampy ny tsirinaina mikorotana ny hormone fibrome. Fa mbola nanompo hatrany tao amin'ny fanjakan'Andriamanitra amin'izay afaka natao rehetra. Mandeha mitory mamitoana fanahy. Nandray anjara tamin'ny fagaka navoroena rehetra mivavaka amin'ny fanjakan'Andriamanitra tao fomba fiainana tao amin'ny fianakaviana. Tsisy olona nahita taminay hoe manana olana izay satria izay feno fifaliana foana ary tsy navelana isitsetsetrana izany. Dia nanatrika ny ray sy reny firenena maro isaky ny teo fisily. Dia mamamy teny foana hoe raha mbola tsy tonga ety tananao ilay izy amin'ny herintaona tongava ty asily fa ho akibonao ilay izy. Nino an'izany izay tamin'ny andro fanekena ho an'ny fahavokarana tamin'ny 2020 nandritra ny confinement. Dia nifandray tamin'ny Kanalanty izy papa hoe apetra amin'ny tany ilay fitaovan-jazakelinao dia mandiza ampinoana. Dia tamin'izay zany nahatoky. Dia na hoe fa mitrangany amin'ny tontolo ara-panala izy. Dia avy eo lany nafenina tsy adona tamin'ny mama tamin'ny juillet 2020. Dia nanambary izy tamin'ny raisin'ny firenena hoe amin'ity fotoana ity tsy azony lavina tsony le fiainana. Voninahitran'Andriamanitra vao marina fa bevoka tamin'ny septembre 2020. Dia tsy zaza lahy mahafatifaty kely ity a tamin'ny 25 avril 2021 teraka. Tao anatin'le 40e anniversaire iny mihitsiny. 120 taona amin'ny famombana mpitehan'Andriamanitra sino. Misy olona manorakora-pifaliana avy hoe dia raina ny tompo a. Alleluia. Avany amin'izay toeran'izay zany izy 9 taona sy 9 volana ny andra an'Andriamanitra. Ny amin'ny fagagany ateraky ny kibo tamin'ny février tamin'ity taona ity. Vita ny sily 2020 dia nivoady izay nanao voady tamin'ny tompo hoe raha afaka ny bevoka amin'ny sily 2021 dia iveriny izay eto amin'ny altaran'ny silo amin'ny 2021 hitsoro vavolombelona. Fa Andriamanitra anao mihoatra noho izany ho anay. Tamin'ny février vao marina fa bevoka. Devoly sy ny adalany moa dia tady ampime nandroso telo le voka. Dia hoy zareo hoe tsy hita le zaza fa hoe zavatra hafa ny ao anatiny ao.